Miarahaba Jean-Pierre. Voalohany indrindra miarahaba anao ihany koa, miarahaba ny teknisiana rehetra ato amin'ny radio Free FM, miarahaba ny mpihaino rehetrarehetra ihany koa. Manahoana ny fahasalaman'ny Jean-Pierre aloha amin'izao taoriny reny mahakasika amin'ny fahasalamana aloha mamela ahy aloha ianao alohan'izay fanontaniana zay hoe anao présentation fohifohy na dia efa nisy ary amin'ny présentation i Jean-Pierre dia zanaka Tatsa avy any amin'ny commune rurale atao hoe Ambatomarina district Manandrina région Mourmanie ary tamin'ny taona 2010 no afaka baka fa teo dia ozy ny ray aman-dreniko hoe tsy afaka miatoka ny lahatsony ary anaka satria ny fahatrana misy dia tao anatin'izay dia nanapa-kevitra ny tenako hoe inona ary ny atao tao anatin'izay zavatra izay nefa dia nisy ny karazana atao hoe fanomezana fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia resaka hosodoko na fanaovana sary. Nanao sary ny tenako nandritra ny 4 taona nitady vola mba hahafahana zany mianatra amin'ny université satria ny tenako dia niteny hoe za tsy maintsy mianatra amin'ny université na ahoana fomba azahoana mianatra eny. Tao anatin'izay zany dia nanangom-bola. Rehefa tateorinan'izay kosa dia miditra teny Ankatso ary tafiditra Tsomatsara. Faly dia faly ny tenako tao anatin'izay zavatra izay hoe tafiditra ny Ankatso. Nefa rehefa tafiditra eny dia hoe nianatra tanatin'ny 5 volana. Rehefa nianatra gaga ihany ny tena rehefa hoe nisy olana indray honya teo amin'ny CSS na ireo mpampianatra mpikaroka izay mpampianatra anay ireo. Olana tamin'izany moa dia zavatra hoe décret, izany hoe fangatahana zo andreo mpampianatra ireo hoe resaka karaman'zareo na indemnisation de risque sy ny tariny zay ny nahatonga izy ary fanatanterahana le décret mianton'ny olan'zareo zany. Nefa taorin'izay zavatra zay tsy nianatra zay tao anatin'ny 2 volana tsisy fianarana natao zany. Dia tamin'izay fotoan'izay dia nipetrapetraka teny an-tokotany teny zay rehetrarehetra samy maneho ny heviny ary tateorinan'izay 2 volana zay dia tapa-kevitra fa inona ny atao. Dia izy mpianatra hoe andao hitaky inona hitaky zo mba hianatra satria matahotra ny année blanche na ny taona fotsy. Ka rehefa nitaky ary zahay dia niafara tamin'ireny fisamborana, niafara tamin'ireny vono feno abibiana tsy mikonsidere ny maha-olombelona mihitsy. Zay zany ny mahakasika an'iny zavatra iny. Ka eto ianao miteny hoe manahoana ny fahasalamanao ankehitriny. Raha mahakasika amin'ny fahasalamako manokana dia tsindriko eto fa traumatisé zany hoe tahitaitra lava, matory tsy mahita tory, vao maheno bruit dia efa tahitra tena hoe mijaly zany ao anatin'le izy. Dia eto amin'ny tratrako ato moa zany amin'izao taon'izao dia mbola manaitaina, misy dolerie mananina zany fa mety hoe mbola anao scanner koa moa zany zay zavatra zay eto aloha zany ny fitsaboana dia mbola mitohy amin'le fihinanana an'le fanafody rehetrarehetra. Dia zay mahakasika amin'ny fahasalamako. Le raha mpitsarana indray manahoana satria napakatra fitsarana ambony tao anatin'le didim-pitsarana nivoaka farany teo aiza ho aiza ny fivoarana iny. Mahakasika an'iny moa zany miandry zay hoe mety hoe ahoana mety ho valin'izay fa ny zavatra tiako hidirana eto dia misy ny resaka zay ny fanaovana tamin'ny procureur de la république tao anatin'ny resaka fitoriana zay nataonay.
zany hoe rehefa nresaka tamin'izay dia ozy izy hoe misy a fitsarana eto Madagasikara, misy a tany-tandalana eto Madagasikara, ka hoy izy hoe hanao ny asany izy. Teo no teo moa zay tamin'izay dia nametraka an'ilay fitoriana par-parquet dia rehefa avy eo zany a hoy izy hoe tsy mandray fitoriana par-parquet zahay izao fa aleo tonga dia alefa any amin'ny Tobra Tsimandrava. Zany hoe ny teniny taminay dia hoe resaka police judiciaire zany na gendarme de gendarme no manao an'le le manao n'le enquête rehetrarehetra mahakasika an'izay fitoriana ataonay zay. Ka eto anefa efa vita ny famototorana natao tamin'ny tenako sy ireo vavolombelona mpianatra rehetrarehetra, vita zany iny a, ary araka nre feo heno avy amin'ireo gendarmerie satria zareo moa niteny hoe affaire spéciale lizy ozy izy zareo, dia zareo no mitraité an'izay zavatra zay ary efa mandeha zany le procédure rehetrarehetra mahakasika an'izay zany, efa ao anatin'le hoe miandry zany tsika fa hoe ozy izy hoe atsoatsy a tsy maintsy hiakatra an'le fitsarana reo olona voakasika an'le fitoriana. Ka ny olona nytorianay aloha dia reto ny olona nytorianay a, voalohany indrindra ny général Florence, andriamatoa général Florence zany. Faharoa le olona nanao ny acte na ireo péché zany hoe reo olona navandoza teto amin'ny tany sy ny firenena, reo olona reo a nytorianay aloha. Dia ao anatin'izay koa ny ministre ny enseignement supérieur ary koa ny kabinetra ny rehetrarehetra, satria nahoana moa nytorianay ny général Florence satria izy no le bain commandement ny gendarmerie eto Antananarivo Analamanga, ary izy no ny baiko, izy no nandray fepetra hoe atao von'izao atao von'izao, ary mbola hitatsika faran'ireny fa niteny izy hoe manara-penitra fomba fisamborana, hitatsika tsy zovina amintsika zay nanara-baovao reny hoe manara-penitra. Dia hoy za hoe manara-penitra amin'ny ahoana? Sa ve le zavatra nofananareo mahagendarmenareo dia ireny zavatra reny no atao hoe manara-penitra, olona tsy nangalatra tsy namono olona, dia ohatran'ireny zany le fomba hoe entina procédure isamboran'olona. Ary te antany an'zareo ary za te antany anazy hoe aiza ho aiza ny fomba mba hazavao amin'ny olona fa tsy fantatry ny olona ny hoe ahoana rehefa milafininona dia ampiasana hery le olona samborona. Kenao ny nanohatra tao anatin'izay zavatra izay za ve hatohitra olona 20 lahy amin'ny fomba ahoana ny anoherako azy? Tsy vao maika hitifitra izy fa zany hoe fomba filazana fialana bala rehefa hoe reny ny zavatra nataony dia hoe zay ny fantany fa mety hoe nanohatra za ve hatohatra olona firy? Ny haiko ve matanjaka noho zareo? Tsy zany akory angamba le izy, zany hoe tsisy le fanoherana. Ary za zany eto dia tehiteny hoe mantsy ny général Florence hoe tao ariny reny fanambaranao hoe manara-penitra reny a, rehefa nanao fanambarana ny lehibenareo ditepaza zany, dia rehefa nanao fanambarana dia hoe tsy mety reny ozy zareo, mo contraire zany zavatra lazan'izy roa. Tao ariny zay za mba mangataka hoe ahoana ny to tsy naneho hevitra tsony ianao a général Florence, tsy naneho tsony ianao, zany hoe aminay zany matoa ianao tsy maneho hevitra angatanay tianay ny anehoanao hevitra amin'izao tsika miteny zao na amin'ity herinandro ity hoe ahoana mahakasika an'ireny a, fa raha tsy maneho hevitra ianao dia mahatsapa fa diso zavatra nataonao. Ataoko fa ny raha mahita fa nangina izy tatoato tsy fantatro izay anton'izay. Dia mahakasika ny ramatoa ministra indray sy ireo kabinetra ny rehetrarehetra zany, mahakasika anazy dia tsotra hoe amin'ny fomba ahoana moa tamin'ity taona 2015 ity nisy mpianatra nigadraina, nisy mpianatra nivonoiny eto zany zay dia te antany azy hoe
mba inona re ny andraikitra nyraisinao na mifanehoan-kevitra nataonao nandritra nyty zay zavatra nitranga teny amin'ny université reto ireto tsy mbola nisy na iraim-bava tsy mbola naneho hevitra na ny kabinetra na izy tenany nefa andry matompoloha ara zay lehibeany de mba nalala ny teny ihany hoe tsy mety reny asa olona ohatran'izany ve mbola mitrana confiance iara-iasa aminao fa manimba anao ane zany andry matofoloha e manimba anao zany olo zany zany ve de mbola azo ametrahana confiance hoe manana compétence ve izy hitondra ny mpianatra eo anivon'ny université manontolo zany hoe ianao ny lokaloka tam'izany fotoana hoe tonga amin'ny fitona tonga amin'ny maha-ministra anao na de nylokaloka moteur de développement fantanina mipetraka aminazy de hoe le moteur de développement napetraka ao ve de ilay hoe fanagadrana mpianatra ary koa ny famonoana mpianatra ary koa ny fampiadiana mpianatra izany ve ilay moteur de développement napetraka ao raha mato ministra ary koa ty de tiako tsindrina manokana nampidirina ny système LMD rehefa nampidirina le système LMD dia andraikitry ny raha mato ministra ny manatanteraka ny tsaka sy andavany zay hatomombana io système LMD io zavatra mifanoratra am'izay ny zavatra misy any amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa zany hoe mifampianarana tsy haiko hoe ny ministry ny fanabeazam-pirenena ve tena miasa ary tena hitatsika fa miasa ve izy satria any am'ireo ankizy ireo nandefasana tablety andefasana reny fitaovana elektronika reny nefa mpianatry ny université tompoko no tena tokony ahazo an'izany a tablety na masinina izany tiako tsindrina maro mpianatra ny université reo tsy mahay mikirakirana zany atao hoe masinina na ordinateur zany mba hafahana mikaroka an'izay fianarana zay nefa tao anatin'izay zavatra zay zany dia tsy mba zany hoe mba entina anatanteraka an'ilay hoe connexion zany mba hahafahan'ny mpianatra mikaroka satria ao anatin'ny système LMD dia ny 80% na ny sojany 10% dia ny mpianatra mikaroka sy mameno ny meno mpampianatra satria ny 10% na ny 20% no meno mpampianatra de nefa raha tsisy ary le connexion gratuit zay mba hatomombana an'ilay système LMD dia tsy misy zany zay zavatra zay ankehitriny ary vao mainka ary mampitaitaina anay mpianatra satria tsy tomombana ny leçon zay azonay zahay tsy manana fahividy andeha any amin'ny cyber isan-karazany zay mpianatra reo maro ny mpianatra mianatra amin'ny université mpanjakana zany de zana-bahoaka mahantry zay ny akamaroany reo fa tsy manana hoe afana izy ve raha ny sitrapony de mba mianatra any am'ireny privé luc reny de mba mandeha am'ireny ana mandeha connexion ordinateur isanandro izany tsy te hivoatra izany tsy le pouvoirana fa zay le zavatra misy ao anatin'le système LMD ihany koa tokony ampitomboana farak'izay aingana le foto-drafitrasany amin'ny université nefa zany de tsisy nataony raha mato ministra zany hoe raha vao mialany amin'ny fakana baka zany ny mpianatra zandrinay ireo dia miditra eny amin'ny anjery manontolo dia avy atrany tsy tokony hanao concours mihitsy ary zay ny tena lalàna ny système LMD nefa tsisy zany tao anatin'izay koa raha hoan'ny mpampianatra manokana mba nisy ve fampiofanana natao an'ireo mpampianatra rao amin'ny fampiarana ny système LMD tsisy le izy zany hoe le mpampianatra zany dia nanao an'ny tena ny honohono fotsiny hoe zao ny entiko hitondrana ty maha système LMD ity nefa zany rehetrarehetra zany tokony ho asany raha mato ministra fa ny asa taony zavatra fantatray de ity hoe mandefa ny président pédagogique mandefa an'ireo ololona vitsivitsy hoe andehana ataovan'izao mba hitazomana tsy haiko rehefa misy fitakina ara-drany atao amin'ny mpianatra dia mizara n'ity seroa nefa tadidio
tadidio fa no afaranareo mpianatra avy any amin'ny université anakenina nofarana tonga teto Antananarivo tamin'ny tapabolana eo zay. Rehefa tonga teo reo mpianatra reo, tonga teto reo mpianatra reo dia nanatona anay aloha, ohatra Majunga manokana dia nanatona anay hoe ahoana Jean-Pierre sady Namanga, ahoana Berija, teneniko manokana fa tsy maninona. Nanatona andreo mpianatra zay fantatra fa mitolona amin'ny rariny, maneho ny tena hoe ty le tombotsoa amin'ny mpianatra. Dia tena nataonay an'zareo dia tsotra hoe Toliara io Majunga Tamatavy nanatona anay daholo. Tena nataonay an'zareo dia tsotra hoe aza sakrifiana ny tombotsoa amin'ny mpianatra fa mandehana rehefa tombotsoa amin'ny mpianatra ny alehana. Ary ny tena napetraka an'zareo taminay rehefa avy tany zareo dia nizao zavatra nyteneniny taminay indray hoe tsy tapaka, tsisy hevitra tapaka tao. Zany hoe nirasiny Andrimatofoloha io mpianatra io tamin'izay fotoan'izay. Dia rehefa nirasinareo dia ozy ireo mpianatra reo tsy manaika ale fananganana le FNR moa zany tsy haiko ny fanalavana an'izy fa zay le zavatra teneniny zareo hoe FNR zay le izy karazana association ametraka apaisement amin'ny université rehetrarehetra eto Madagasikara. Dia zany ve zay zany te antany hoe fa le ministra ve tokony le ministra anie mandray andreo mpianatra reo tsy Andrimatofoloha asandramatoa ministra anie zany na tonga tany areo mpianatra reo tsisy vahaolany aiza ny asandramatoa ministra amin'izany zavatra zany. Zay aloha mahakasika an'iny ary ny zavatra heninay tao dia hoe hoy izy Andrimatofoloha hoe misy karazana hady lalina tao anatin'ny 50 taona ho fenona ny firenena. Zany hoe tiany ambara zany dia hoe betsaka le fahasairanana mahazo ny firenena zany tiany ambara. Ka ao anatin'izay zavatra zay moa zany nay tsy mahafantatra hoe inona moa zany no tokony ho solution raisy ny raha zay ny zavatra nyteneniny. Fa zay kosa nefa mahita raha mivaha amin'ny atsipiriany ny olan'ny université rehetrarehetra tsy adala tsy akory zay mpianatra ka andeha créer problème. Tsy anjaranay zany fa ny anjaranay rehefa tsy mandeha dia maneho amin'ny fitondrana, maneho amin'ny ramatoa ministra zay mpiahinay manokana hoe mba regleo reto, mba jerevo reto fa ho fady zahay, mijaly zahay, tsy mianatra zahay, ohatrohatran'izay le izy. Hono hoa Jean-Pierre mety ho ampy ve zay atao hoe toa-kevitra nentinareo nitory an'ireo voalaza rehetra reo satria iny rehefa nandeha teo anivon'ny fitsarana mbola voaheloka ihany ianao rehefa ilany avy aty ve mety manana fanantenana ve fa azo rariny. Ao anatin'izay zavatra zay aloha mazava ho azy rehefa ndresaka tamin'ny madame procureur de la république moa zany zahay dia zavatra nyteneniny dia tsotra hoe misy fitsarana mahefy eto Madagasikara, misy lalàna velona eto Madagasikara. Mino zahay fa olon-dehibe ny fanaiky taminay mpianatra io olona nresaka taminay io. Tao anatin'izay nefa zay ao anatin'izay zavatra zay dia mbola nyteneny koa nefa Andrimatofoloha zay tokony fitaratra ao anatin'izany hoe tantandalàna état de droit. Zany hoe tiana apetraka ao anatin'izay zavatra zay zany dia Andrimatofoloha manana fahefana feno mahakasika an'ireny zavatra n'izay s'est passé reny ary inonay fa tokony asehony ao anatin'izay zavatra zay reny zavatra famonon'olona feno abibiana reny. Zavatra tiany atsindrina nefa dia ity hoe reny ary zahay mpianatra ny gadrainy ny takzo hianatra
ny taky ny tena zofeno anana ny mpianatra dia na sursi zany hoe tsy nanao inininy mino koa zany zahay fa retolona navandoza ny créer zavatra hoe tena orlaloa mihitsy zany le izy fiainana barbariana mihitsy le izy ao anatin'le izy zany hoe mino zahay fa tokony a mahazo paine miatra avy atrany reny olona reny satria tena hoe zimbazimba ny zofototra maha olona mihitsy ary eto zahay de miteny hoe andrasanay zay mety ho valiny rehetrarehetra ary tianay ny miteny hoe matoky zahay ankehitriny satria olon-dehibe reo no mifanaiky taminay na de nisy arany anay reny ka matoky ihany koa zay fa tena hoe andray ny asany tokory zareo ary tianay ara ny mba hanaovana hoe afainganina farak'izay aingana le izy satria ty zavatra ty tsy ny anay ny aina ny saiki nafoy e ny hoavinay ny potika e de tianay zany le izy mba tokony atao farak'izay haingana ny famotopotoranandreo efa miteneniko tao moa hoe ny anay ny efa vita sy ny mpianatra ny vavombelona fa ny an'ny hoan'ireo olona nytorianareo zany sisa zay araky ny teniny police judiciaire zany hoe spécial ny teneny zareo de miandry ary zahay zao fa eto zay de mbola tsindrinay ihany hoe raha toka misy le fitongalanana misy le fitsarana ny tongilana na tsy afa-po zahay a de mety araky ny fantenenay tamin'ny vaovao reny tsy maintsy ataonay a le mahakany amin'ny ivelany iny dikan'izay zany mbola tsy natao le tany ivelany dikan'izay le zavatra rehetrarehetra ny efa voniny fa miandry manome lanja le fitsarana malagasy zahay zany hoe miandry zany zahay zao hoe ahoana sy ahoana ny fomba fandraisana andraikitra manoloana an'ireny zavatra misanga taminay reny zay zany mahakasika an'iny a de rehefa tsisy valiny na mitongilana na tsy fantatro de tonga de préparevanay ny zavatra rehetrarehetra de alefanay makany ina moa ny olana satria reny ny zavatra nataonay ary zay ny tenenay tsy vitavita mora nanaovana anay e tsy vitavita mora reny ary de mino zahay fa tokony hanao ny asany zareo anatin'izay zavatra zay ary tsy hisy zay hoe tsy hisy zany zay zavatra miteneniko rehetrarehetra teo zay ararotika ny fahitanany Jean Pierre satria iverenantsika vetivety fotsiny le zava-nitranga tamin'iny andro iny hoe nanao ahoana avy tetsy akato Jean Pierre de nakaiza nanao ahoana le traitement sy ny sisa atao anatin'izay rehetrarehetra zay satria zao ianao fa tena hoe hita tao anatin'iny aloha reny sary hitatsika tany amin'ny aina manjery reny mbola pahany reny satria za avy eo amin'ny Sainte Université tany ambony be tany de mpanao gazety rehetrarehetra taty ambany taty amin'ny 119 ty nefa fatatsika fa misy tambo io misy fefy io université io ary tsy afaka misaotra raha tsy misy vavahady ny vo fa reto olona ny sambotra reto kosa mariako fa nisaoty tambo izy niditra tao satria le vavahadinay mihidy zany hoe tao anatin'ny Sainte Université zany izy Francis universitaire zany ray efa tsy voahaja tao anatiny tao zany za no samborona eo amin'ny tsy haiko amin'ny 100 metre miala n'igny sary igny zany efa daroka tsy daroka nazo ana zany hoe fa be de be ny zavatra mbola tsy hitan'ny olona tao anatin'ireny zavatra reny de rehefa avy eo moa iny ny rahantsika nahita de nentina ao anatin'le ngamba le vaovao le vidéo no hanazava amintsika hoe reny le zavatra nitranga ny taoriny zay rehefa avy eo za de nentina tany tana villa na tany amin'ny Betongolo rehefa tonga tao de mba nitalao hoe aleo za mba entina any amin'ny hôpitaly Asira fa tena marary za mifanohatra am'izay moa nataony zareo nalefa ny tany amin'ny infirmerie Paibe ngamba izy io hôpitaly na miaramila izy io de rehefa tonga tao
nagagana ho jabona ny aleako ao zay nitondranana ao zany fa tsy hoe ny naleako ao dia tonga tao dia nisy colonel anankiray mbola nidaroka indray tonga tao colonel anankiray zay nidaroka hoe fantatra lahy bainina dia miaraka amin'izay dia nidaroka izy tamin'ny tarehako 3 fois dia rehefa avy eo nidakany rehefa andeha ho any amin'ny roa atao consultation jerevana za mbola matory amin'le fandriana iny mbola daroa le colonel ihany dia rehefa avy eo tsy vitan'izay hoe mbola nidaroa le colonel fa tsisy le consultation nataon'le docteur spécialiste fa avy hatrany izy dia naka glace dia napetraka eo ambony fo raha tsy olona congelena izy tiako sa ve tena hoe nitiny zareo dia foana tanteraka ny aiko zay ny zavatra natao anazy zany dia nomena fanafody tsy haiko za nefa tsy natao inona tsy zavatra nijerenao inona le maharary anahy dia nomena fanafody fotsontsotro zao dia nirasiko le fanafody ataoko ohatran'izao any ambavako dia rehefa lasa teo zareo dia nalohako satria tsy fantatra sody ravatra mono anahy koa tiako zay aloha zany ny zavatra ny ainako tao anatin'izay zavatra zay hoe rehefa avy eo dia ozy le olona ny sambotra hoe haterina any am-bopo hoe lahy zao any amin'ny toerana misy anareo fa nomana lahy tsy efa sitrana sasany ao miteny hoe mivatapaty zao ny sisamboarina ohatrohatran'izay zany zavatra ny ainana tany dia ka izy tia averiny maka ao amin'ny toby abetongolo zany rehefa tonga tao dia hoe aleo afainganina le enquête za nefa tena nyteny za tsy afaka ataonareo enquête satria marary tsy afaka mamaly anareo za dia tao anatin'izay miforcena ihany za hoe atao enquête dia tsy nety mihitsy aloha satria marary tsy afaka mamaly mihitsy zany manahitaina daholo nyvatako ray manontolo satria nyvatako manontolo mihitsy zany ny voadaroka reo ny tsy mifidy zavatra ho daroana mihitsy taminahy dia rehefa avy eo tonga ny maraina zany ny maraina eo amin'ny 1:10 eo dia za zany tsy nihinan-kanina mihitsy aloha tontolo andro manontolo iny jusqu'à amin'ny 12 amin'ny 1:10 eo tamin'ny 12 vao nihinan-kanina avy tamin'le CB dia zay ny zavatra ny ainako tao fa tiako mariana aloha tiako mariana dia zao hoe le gendarme tsy hoe le gendarme ray manontolo ny ratsy fa io manko misy ny opitenenana malagasy hoe ny saonjo ray lohasatsy lao zany zay amarary zany hoe tsy naitsindrinan'izay anatin'izay zany tsy izy ray manontolo ny ratsy akory fa le olona nanome baiko lay olona nanao ny acte ireo ny tena olona fantatray fa navandoza taminay ireo zany ny atefany tena fitorianay ary tena ndraisana fepetsa henjana mahakasika an'ireo olona reo zay zany ny fantatray hoe reo olona reo zany dia aminay tokony sazy miatra ny mahazo anazy fa tsy sazy ohatra ny nahazo anay ery tsy namono olonako nefa mahazo sazy miatona dia ohatran'izay ny zavatra angatanay amin'ireo olona reo ary mino zahay araky nyten'ireo olona zay efa nitresaka taminay mino zahay fa misy le fitsarana mahefa eto Madagasikara ary mino zahay araky nyteny zay niteneniny hatramin'izay hoe tantandalany Madagasikara dia mino zahay zay zavatra zay hoe mba tsy vitany hoe mino fa matoky fa voaray ihany koa zany le zay zavatra rehetrarehetra mahakasika an'ireo olona reo ary ho hita pahy be maso ho hita ny olona rehetra ohatra ny nanaovana anay hoe iny le mpianatra ngadrainy iny le mpianatra nyvonoiny natao an'izao dia fantatr'olona dia iny koa ary zavatra tianay zany dia hoe iny le olona ny baiko iny le olona tsy nandray fepetra fa fahalalànay anazy mako ohatra ny raha ministra sy ny tariny dia mifahalalànay dia miraitsy kombakomba tamin'ireny fisamborana sy fanagadrana mpianatra sy famonoana mpianatra reny satria tsy naneho hevitra izy araky ny nambarako teo aloha dia
ho hitan'olona ho hitapoko hitam-pirenena zany ny anaovana an'ireo olona rehetrarehetra zay nyteneniko teo reo zay ny angatana eo anatin'izay zavatra zay. Manahoana Jean-Pierre ny fantaniana farany angamba hoe manahoana zany zao ny eo anivon'ny université an'Antananarivo efa milamina ve zany ny fiain'ny fampianarana mahakasika ny mpianatra eny amin'ny université an'Antananarivo manokana aloha ny resako dia mianatra zahay ary zay moa zany tamin'ny herinandro iny de examen de ny mpianatra am'izao manomboka misy manao examen sasany prendre cours tiako tenenina zany de zao hoe io ary ny valy olana misy inona eny zao toko mianatra zay de eto zay de tehiteny hoe ao anatin'ireny ny fahalalana iny azy mako ny fahazahoana an'le sursit tsy de le fitakina loatra fa hoe le fanenjehana anenjehana kolaka anay hoe fanonganam-panjakana rehefa mpianatra ve no mitaky zote hianatra de fanonganam-panjakana avy hatrany no fantatra tsisy olona anay mpianatra aloha tsy manana eritreritra zany hoe mba andeha anongana zany tsy ahoana moa ny alalana izay anongana zay raha mpianatra madinika reto ahafahanay hoe inona no ahafahanay manongana azy taratasy sitilo ve zay ve afaka anongana anazy ka tsy fantatra izany fa zavatra teneninay de tsotra hoe rehefa miva antsakany sy andavany ny olona mpianatra de tsisy zany resaka fihetsiketsehana zany tsisy zany resaka fitakiana zo zany satria ampy le zo ho anay. Traumatisé ou Jean-Pierre teo raha mbola misy ny olona eo anivon'ny université mbola avonina ny joro ve zany Jean-Pierre zany mbola tsy matahotra intsony ve zany Jean-Pierre zany le hoe vonina ijoro na tsy ijoro tsy any le olana tsy any zany le olana aminay mpianatra fa ny olana de ty hoe raha mbola misy le olana raha mbola misy le tsy fitsonjovana le mampianatra ataoko fa inona ny antony mahatonga anay manao an'izay zany hoe ho anay zany tiako tenenina mpianatra rehetrarehetra dia oka hivondrona mandrakariva oka hitambatra mandrakariva toy ny vato fa raha resaka hoe zo fototra zany hoe le intérêt commun ho mpianatra ny voakitikitika dia izahay mpianatra de tsy manaiky an'izany mihitsy ary tsy maintsy mijoro atrany ho anay mpianatra io zao teneniko eto mahakasika an'ireny zavatra nitranga reny eny ho an'ny mpianatra rehetrarehetra eny nanao fanambarana eny mpianatra ny Toliary nanao fanambarana eny mpianatra ny Tamatavy nanao fanambarana mpianatra Mazenga fa ny mahagaga zany hoe ny angatana ay ampanao gazety rehetrarehetra zany zay mba manana ratsana any amin'ny faritany any fa tena mahagaga zany de tsy nalefa le vaovao mahakasika an'ireo fanambarana tamin'ireny zavatra nahazo amin'ny tenanay reny zany dia tsy mba nisy mihitsy zany zany hoe misy zany le fandrindria ahoana moa zany fitenenana an'izany hoe misy le tsindry azo le natao amin'le mpanao gazety any amin'ny faritany na tsy hainay fividiana na tsy fantatra dia tsy alefan'zareo zany le vaovaon'ireo mpianatra reo zay mahakasika an'ireny zavatra nitranga reny ohatra zao manahaka ny Toliara manokana zao teneninay anao hoe misy olana ny any am'izao zareo zao de tsy haiko ohatra ny enikeninay de misy hetsika ataon'zareo tsy fantatra intsony zany zay fa ny tianay tenenina zany de zao hoe rehefa mivaha le olana de tsisy zany resaka hetsika zany ary zahay tsy adala tsy akory ka andeha anao fihetsiketsehana lava zao nefa tsisy ninina tokony etsehanay ohatraohatran'izay le izy eto aloha misy ara le fitenenana mako hoe tena mahagaga be mako tiako tsindrina farany le mahakasika le gendarmerie zay nanao fanambarana hoe izahay de handray atanana feny amin'ny fijabona ny tenako hatreto aloha mbola tsisy le fijabona mbola tsisy zany le fijabona nataony gendarmerie zany hoe mahagaga de hoe miandry an'le olona ho faty ve vao mitsabo sa miandry an'le olona ho sitrana vao mitsabo apetraka amin'zareo ny fanontaniana fa mbola tsisy le izy hatreto
ka izay rehetrarehetra zay dia apetraka ampahendrena hon'ireo olona voakasika an'le izy na ny manao fanadiadiana na ireo manana fanapaha-kevitra amin'ny fanomezana sazy an'ireo olona reo dia apetraka amin'zareo le izy. Mankasitraka Jean Pierre nitondra izay resadresaka izay. Mankasitraka tompoko.